Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray riavana nahazo ity fankalazana nisantaona eto amin'ny Toby Andranoraikitra ity. Dia faly miona amintsika rehetra indray na dia amin'izao fomba tsy dia mahazatra antsika loatra izao aza no anaovana izao fankalazana ny nisantaonan'ny Toby. Dia faly isika ary misaotra an'i Jesosy mandrakariva mbola ahafahantsika miaino ny teny. Alohan'ny fampianarana izay hoentina amintsika dia hiaray vavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay eo no ny fitiavanao izay mahery no ny fahafatesana. Fa na dia ao anatin'ny fihoboana aza ny firenenay dia tsy avelanao handalo fotsiny ity taona ity, tsy avelanao ho fotsy ny Toby eto Andranoraikitra. Fa nomenao anjara-teny izay ka afaka mandre ny teninao amin'ny alalan'izao fomba vaovao izao. Dia mangataka indrindra Jesosy ny hanomezanao ny fanahinao masina, hampianatra anay ho ahy izay hampianatra ny teninao satria ny fanahy masina no mpampianatra tsara indrindra. Ary ho an'ireo izay miaino sy mijery an'izao fampianarana antsara izao. Ianao Jesosy hanokatra ny fonay rehetra mba izany mandray izany teninao izany. Mba tsy ho fo vato no andraisanay izany, fa fo nofo. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatako izany vavaka izany. Amen. Ny fampianarana soratra masina izay anjarantsika androany ry havana dia nitsoahana avy eo amin'ny Isaia 1:1-7. Isaia 1:1-7 izay mitondra ny lohahevitra hoe: mampiposaka sy maneho ny voninahiny amin'ny fiangonany masina Jehova mba hahajoroany amin'ny mahafahazavana zao tontolo izao azy. Mampiposaka sy maneho ny voninahiny amin'ny fiangonany masina Jehova mba hahajoroany amin'ny mahafahazavana zao tontolo izao azy. Alohan'ny narantsika ny fampianarana dia hoenontsika aloha izany soratra masina avy ao amin'ny Isaia 1:1 ny andininy ny 1-7 izany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny azipito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no iposahany Jehova, ary aminao no isehoany voninahiny, ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no anatsoahana ny fampianarana izay hoentina amintsika androany. Izay mitondra ny lohateny moa efa voalaza teo hoe mamposaka sy maneho ny voninahiny amin'ny fiangonany masina Jehova mba hahajoroany amin'ny mahafahazavana zao tontolo izao azy. Raha mijery ny boky Isaia manontolo isika, raha ny mpikaroka no miresaka azy dia nozarain'zareo telo miavaka tsara ny boky Isaia. Misy le antsoina hoe Isaia voalohany izay voasoratra talohan'ny fahababoana, ary misy le Isaia faharoa izay voasoratra nandritra ny fahababoana, ary ny Isaia fahatelo izay nandritra izay voasoratra tao reny fahababoana ihany koa. Ny Isaia voalohany dia manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7:30. Ny Isaia faharoa dia manomboka amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 5:50. Ary ny Isaia fahatelo farany dia manomboka eo amin'ny toko 4:50 ka hatramin'ny toko farany zany 4:90. Ny anjarantsika eto zany mazava ho azy fa tafiditra ao amin'ny Isaia fahatelo izay manambara toe-javatra sy ny fiainan'ny Jiosy rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana izy ka efa tafapetraka tao amin'ny toerana izay nipetrahany tao Jerosalema izany, ary efa mitondra n'ilay anarana vaovao amin'izay izy hoe Jiosy, satria ny dikany teny hoe Jiosy dia mpon'ny Joda, tafaverina mankany amin'ilay fanjakan'ny Joda atsimo indray ny zanak'Israely na ireo Jiosy avy tany amin'ny fahababoana babiloniana. Dia ao anatin'ny fotoana vanim-potoana persianina zany hoe ny Persa indray no nandresy ny babiloniana, ary dia ny fanjakana ny ampira na ny Persa indray zany no mifehy ny faritry ny Proche Ancien saika izy manontolo, ary ao anatin'izany Israely izay niverina avy any amin'ny fahababoana.
tsy mitovy ny politika izay nampiasain'ny ny babiloniana sy ny persiana. Ny babiloniana rehefa namaby ny zanak'Israely izy dia tonga tao Jerosalema izy, nanafika ny Jerosalema, nandrava ny tanàna izy, niditra tao amin'ny tempoly, noravany tempoly, nentiny daholo ny fanaka masina rehetra nentina ankany Babilôna. Io ny an'ny babiloniana, zany hoe famaboana amin'ny fomba maherisetra sy feno fanambaniana ilay olona zay reseny. Rehefa tonga ny fotoana izay iverenan'ny zanak'Israely, raha ny marimarina kokoa moa zany dia lasa nihanalemy ny fanjakana babiloniana ary dia ny fanjakana persiana indray no nahery tamin'ny faritra iny ary nandresy azy. Noho zany dia ny fananan'ny babiloniana zany hoe ny olona babony babiloniana zany dia lasa fananan'ny persiana indray. Zay no fomba fanao tamin'izany fotoana zany. Noho zany dia manomboka eto amin'ity vanim-potoana izay iverenan'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany misy azy indray ity zany, dia tsy fananan'ny babiloniana intsony indray ny jiosy fa lasa any persiana. Ny persiana indray no nifehy ny faritra rehetra tamin'ny ancien proche orient ary eo anatin'izany ny fananany fahefana amin'ireo olona izay averiny mody. Noho zany tsy mitovy amin'ny fomba sy ny politika nampiasain'ny babiloniana ny an'ny persiana. Ny an'ny persiana dia fomba malefaka ary misy hafetsena ao anatiny satria ny azy indray zany dia tsy mba nanambotra an'ireo olona izay eo ambany fahefana izy, ny jiosy zany, fa ny nataony dia toa maneho fitiavana azy. Ary ilay zavatra tena mamy ny jiosy indrindra no tadiavany fomba izay hamerenana azy kelikely dia ny fivavahana izany. Ka nanomboka teo zany dia ny zavatra nataony ny mpanjakan'ny Persa dia ny naka ny fony jiosy tamin'ny alalan'ny famerenany ireo fanaka masina rehetra izay mbola sisa tao. Ary tamin'ity vanim-potoana ity ihany koa moa zany no nampodina ny jiosy rehetra ody any Jerosalema ary indrindrandrindra ireo zavatra momba ny fivavahana jiosy zany tamin'ny fotoana io nanangonana azy sy nanondratana azy. Ary amin'io moa zany no everiny maro fa nandratana ny boky 5 voalohany ao amin'ny ny testamenta taloha. Ary dia nahatsara ny jiosy fa manana mpiaro satria ny zavatra nisy eto zany dia Jehovandriamanitra mihitsy no ny asa tao amin'ny Kirosy mpanjaka ohatra dia nantsony hoe mpiandry. I Kirosy izay mpanjakan'ny persiana dia nantsony hoe mpiandry ny ondriny, mpiandry ny any Israely satria Jehovandriamanitra mihitsy no ao ambadika an'ireo asa rehetra izay ataony Kirosy persiana ilay mamerina ny jiosy ody any amin'ny toerana misy azy. Dia tsy inisiativany Kirosy akory zany, fa tena Jehovandriamanitra no miasa ao ambadika. Ary iny zavatra mahagaga ireo fahavalony jiosy tamin'izany fotoana zany, no everiny zareo fa manao firaisana tsy kombakomba maloto amin'reto firenena jentilisa ireto ny jiosy. Saingy tsy zany, fa Jehovandriamanitra no ambadika an'io. Ilay firenena izay no everina fahiny fa jentilisa, io no ampiasainy Jehovandriamanitra hamerina ny vahoakany ho any Jerosalema, ho any amin'ny tany izay nisy azy. Ka maro ny tsy nahazo an'io zavatra io, maro ny tsy nahatakatra an'izany, fa herin'Andriamanitra no manosika ny Kirosy, manosika ny Darius voalohany hampody sy hanampy ireo fanaka masina rehetra ka tonga azy ireo ody. Ary fanampin'izany dia ny fanosehan'ny fanjakana avy any Persa ihany koa ny hanorenana ny tanànany Jerosalema sy hanorenana ny tempoly indray izay ahafahany reto jiosy miverina ireto manohy ny fanompom-pivavahana ao Ziona izay tanàna izay niorenany tempoly mo mazava ho azy. Nanome baiko mihitsy ilay mpanjakan'ny Persa mba andeha hakahazo ny olona hanao ny tempoly ary hosaziny izay rehetra tsy manao zany.
tena magaga ty riavana satria na dia firenena izay mamabo aza izy ireo dia azon'Andriamanitra natao ny asa tao aminy. Nanome miaramila maro be koa ny avy any Persa mba hanampy sy hanara-maso amin'izany fandrehana ny tanàna sy ny tempolo izany. Raha nisy olona tsy nanaiky an'izany dia voasazy izy. Io ny contexte voalohany izay ao ambadika izao Isaia 40 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo izao. Zany hoe raha mamaky ny ao amin'ny Nehemia 2 sy ny Ezra ny 7 sika dia mahita andreo tantara izay contexte ao ambadika izany teny izany. Ny ao amin'ny ny andiny voalohany sy ny andiny fahatelo no voaresantsika teo dia ao anatin'izany fotoana izay iverenany zanak'Israely any amin'ny toerana misy azy izay ialany avy ao amin'ny aizy ny fahababoana tany Babilôna izany. Dia hitantsika efa tanteraka tsikelikely ilay teny ao amin'ny Isaia 40 izay milaza hoe ampionony ny oloko ho Jehova. Ampionony ny oloko. Ampaherezo ny tany amin'ny ravoravo. Manomboka manatanteraka ny fampanantenana izay hita amin'ny Isaia 2. Ny ao amin'ny Isaia 7 ny andiny fahaenina ihany koa. Mampanantena Jehova Andriamanitra fa hanome fahazavana ao anatin'izany aiziny fahababoana izany. Dia amposaka fahazavana izy. Mampanantena izy fa isy fahazavana lehibe. Nampanantenany ihany koa amin'ny Isaia 5 ny andiny 12 fa hanangana ny ray any Jerosalema izy. Jerosalema rava ny fahababoana, rava ny tempoly, rava ilay tanàna izay fonenan'i Jehova Andriamanitra. Dia mampanantena izy ao amin'ny Isaia 5 fa haoriny indray izany Jerosalema rava izany. Ary eto no fahatanterahany izany. Raha fintina izany ny Isaia 4 ka hatramin'ny 2 izay ivo ny Isaia 7. Ny Isaia 4 ka hatramin'ny Isaia 2 azafady no ivo ny Isaia 7. Ireto toko telo ireto dia manambara ny fahatanterahany le fampanantenana rehetra any amin'ny faminaneny Isaia na ny tany alohan'ny fahababoana na nandritra ny fahababoana dia ho tanterahany Jehova Andriamanitra izany ankehitriny. Mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao. Izany hoe rehefa voatsangana Jerosalema, voatsangana ny rindriny Jerosalema izay lasa henatra ho an'ny jiosy teo aloha. Rehefa voatsangana ilay tempoly izay ahafahan'ny jiosy mifandray amin'Andriamanitra, manao sorona, mahazo famelan-keloka, dia mirapiratra indray ny fiainana ara-panahin'ireto jiosy ireto. Manomboka hiorina tsikelikely, hitsangana tsikelikely, hiakatra tsikelikely ihany koa ny resaka toe-kareny jiosy. Satria raha ny fantatsika dia tsy ny jiosy rehetra akory no nankany amin'ny fahababoana fa nisy ihany izay tafapetraka tao izay niasan'ny tany ary efa manomboka miarina ny fiainan'izy ireo. Dia ny teny izay hitantsika eto dia mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka eo aminao. Fa indro ny aizona manarona ny tany ary ny azo-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposahany Jehova ary aminao no hisehoany voninahiny. Ary ny firenena rehetra anatona ny fahazavanao. Io no afatra ngezabe. Voalohany, Jehova Andriamanitra no fahazavana. Ary izany fahazavana izany no mitsilo ny ziona. Ziona moa no voalaza eto. Ziona zanakavavy, zany hoe amin'ny endrika féminin. Satria ziona zanakavavy satria vehivavy izay miteraka taranaka be dia be ziona. Ziona ihany koa dia ilazana ilay tanàna izay iorenan'ny tempoly. Izay tanàna fonenan'Andriamanitra. Izay tanàna ipetrahany Jehova Andriamanitra. Izay ivony izao tontolo izao.
ivony fiainan Jiosy satria ao amin'izany zona izany dia karazana faritra izay voaro indrindra izay inoany Jiosy fa voaro indrindra any amin'ny faritra misy azy ary ao anatin'izany zona izany no honenan Jehovahandriamanitra. Rehefa babo ny zanak'Israely dia nitomany teo amin'ilay rindrina rava satria diso fanantenana izy sady natahotra indrindra satria ilay zona izay toerana azo antoka sy en sécurité indrindra no nidiran'ny fahavalo, nidiran'ny jentilisa, le toerana masina indrindra no diran'ny fireneny jentilisa maloto indrindra sady nandrava azy. Toa hoe resy Jehovahandriamanitra, toa hoe maty Jehovahandriamanitra satria nentin'ny fahavalo ny fanaka rehetra avy tao amin'ny tempolo masina. Very fanantenana. Io le aizy fahababoana nentina tany Babilôna ny vahoaka rehetra amin'izany lalana mankany Babilôna izany ry havana. Voalazany Salamo fa lalana tery kely izany. Izay olona marary na malemy eny an-dalana ka tsy mahavita manono lalana dia vonoina eny an-dalana, akapony eny amin'ny vato. Ny ao amin'ny Salamo fa 2:7 ahitantsika an'izany, akapony amin'ny vato. Ary dia fijaliana sy fahoriana mandra-pahatonga tany Babilôna. Aizina manarona ny tany. Toa tsy nisy fanantenana. Ankehitriny kosa rehefa miverina izy, na orina indray ny tempolo, na orina indray ny tanàna, miorina indray ziona ilay tanàna masina, dia tonga ny fahazavana. Jehovahandriamanitra misy no mampanantena fahazavana ngezabe izay miposaka ho eo amin'ny Jiosy, ho eo amin'ny fireneny. Ka hanangana azy indray izy, anome fanantenana, anome fiainana, ary arakony azy ny voninahiny, omeny azy ny fahatsarany rehetra ka atsapa tokoa Ziona, atsapa tokoa ny Jiosy, atsapa tokoa Jerusalema fa tanànany izay tsy foiny izany tanàna izany. Ny amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 no ahitantsika fa ho avy ny firenena jentilisa rehetra hitondra ny harena, hitondra ny fananana, hiakatra ho ao Jerusalema, hijery ilay fahazavana, hijery ilay hazavana mamirapiratra, ilay firenena izay fandatsa sy latsa, izay no heverina fa tsy misy Andriamanitra mpiaro. Iny fa mamirapiratra indray, nitsangana indray ilay tanàna izay no heverina fa rava sy very. Gaga amin'izany ny olona, gaga amin'izany ny firenena rehetra. Toa mampatsiaro an'ilay fotoana ny Solomona, ilay fotoana vanim-potoana volamena tamin'ny fotoana ny mpanjaka Solomona, izay namirapirata ny fanjakana ary namirapirata ny voninahiny na ny ara-politika izany na ny toe-karena izany. Indrindra ny fahendren'ny Solomona izay nitarika an'ireo mpanjaka be dia be, ohatra ny mpanjaka vaviny Sheba izay voalaza eto raha teo izany, ny eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15, izay mampiatsara antsika ny andron'ny Solomona, izay niakara ny firenena jentilisa. Andeha hijery nyity mpanjaka feno fahendrena, feno fahazavana, feno voninahitra, ary dia hiakatra ao tokoa ny firenena rehetra. Voatonao Sheba sy ny Tarsisy hiakatra ao Jerusalema. Tsy andeha hijery ihany fa hitondra ny fananana, ny harena. Ireo firenena jentilisa izay nangalatra sy nambabo sy nandroba ny harena, indreo fa hiazakazaka hiakatra ho Ziona, hitondra ny fananana ho an'ny Jerusalema. Hanome voninahitra, tsy hanome voninahitra ny Ziona akory no voalaza eto, fa hanome voninahitra an'ny Jehovahandriamanitra izay monina ao Ziona. Hiakatra izy ireo, hiverina any amin'ny tany daholo ireo zanak'Izona rehetra izay miparitaka eran'izao tontolo izao voababo, ary hitondra ny zafiny sy ny zanany ho any Ziona izy ireo hiakatra. Magaga ny fitsombadian'ny tantara. Ny eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 dia voalaza fa tsy hitondra ny hareny ihany ireo firenena jentilisa izay hiakatra mankao Ziona ireo, izay miaraka amin'ny mpanjakany, fa mitondra ny mpanjakany izy ireo. Aninona? Hanompo ao Ziona. Fa gagana faharoa zany ry havana. Mitola gaga ny olona amin'ny fahazavany voalohany.
mety ola gaga ny olona amin'ny famirapiratany voninahiny izay atafiny Jehovahandriamanitra azy ka mitondra ny fananany sy ny hareny hanome voninahitra azy. Ary ny fahatelo, tonga iankohoka eo anatrehan'ny Jehovahandriamanitra ao Ziona ny olona rehetra. Na izay nanamafy indrindra azy dia ho tonga ka iankohoka eo anatrehan'i Jehova ao Ziona. Zavatra roa no hita eto ry havana. Ny voalohany dia ho tonga ny fotoana izay hivadian'ny tantara. Taloha dia nanompo ny firenena hafa, ny firenena jentilisa Israely. Fa izao kosa dia tonga ny fotoana izay anompoan'ilay firenena jentilisa izay nambabo azy sy nanivaiva azy. Tonga ny fotoana anompoan'izy ireo ka iankohofan'izy ireo ao Ziona, ao amin'ny tendrombohitra masiny Jehova. Faharoa, izay rehetra tsy manaiky miara-manompo na mivavaka amin'ny Jehova ao Ziona dia ho tonga mpanompo. Izay ny voalaza eo amin'ny 212, 13, sy ny manaraka. Ireo teboka anankiroa ireo dia manambara ny fitsimbadian'ny tantara ambony ambany. I Israely, Jerusalema, Ziona izay resy, lavo, potika, rotidrotika, fandatsy dia lasa firenena mamirapiratra, mazava, be voninahitra, hitondran'ny olona ny hareny sy ny fananany rehetra. Ary ny olona tonga iankohoka eo aminy. Ity no antsoina hoe vanim-potoana mesianika ry havana. Ho tonga ny Mesia izay nandrandraina fatratra any amin'ny Isaia 40:1. Ho tonga ilay mpanompon'i Jehova izay nandrandraina fatratra any amin'ny Isaia 4:4, 4:50, 7:50, 3:50. Ho tonga ny androny Jehova. Ny androny Jehova izay tsy androny aizina tahaka ny tamin'ny fotoany Amosa intsony. Tsy androny Jehova izay hanapotehana sy amaliana ny fahotaniny fanjakana varatra araka ny hita amin'ny Amosa intsony na ao amin'ny Joela intsony. Fa androny Jehova fahazavana, famonjena, fanantenana, fanavota, tambotany, teny tambitamby no hitantsika. Tsy teny manafotoana intsony, fa teny feno fitiavana, feno fanantenana ho an'ny Ziona izay efa rotidrotiky ny fahababony, izay rotidrotiky ny fahaverezam-panantenana. Jehovahandriamanitra manome fanantenana ho azy. Ho jerentsika ry havana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izao tenin'Andriamanitra sy izao perikopa sy izao lohahevitra izay nomenantsika androany izao. Ny voalohany amin'izany dia ny mpino dia fahazavana ho an'ny hafa. Ny mpino dia fahazavana ho an'ny hafa. Rehefa miresaka ny atao hoe fahazavana isika, ny testamenta taloha manontolo dia vao namorona fotsiny Jehovahandriamanitra ao amin'ny Genesis 1:1. Dia isan'ny zavatra namboarin'Andriamanitra sy noariany voalohany indrindra tamin'izany ny fahazavana. Ao amin'ny Isaia, Genesis 1:1, ny 2:2. Rehefa nahary an'izao tontolo izao izy, dia mikorontana tsy nisy endrika, ambony ambany, tsy azo nampiasaina, tsy nisy aina afaka hiveloman'ny olona, ilay tany. Ary ny aizina no nanarona ny lalina. Ny lalina amin'ny teny Hebreo, izay antsoina hoe tehom, izay manambara ny kaos, ilay hery mandringana sy mamono ny aizina ao. Ary dia ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany tamin'izany dia nampisaraka ny aizina sy ny fahazavana mba hisy fahazavana. Satria tsy misy zavatra azo atao raha tsy misy fahazavana. Io no fanomboa ny asa famoronana. Io no fanomboa ny asa famonjena. Io no fanomboa ny asa fanamasinana. Io no fanomboa ny asa fanavotana. Andriamanitra dia mazava. Nisy olona anankiray nanontany hoe ahoana ny fomba ahitan'Andriamanitra ny vitsika ao anatin'ny maizina?
amintsika olombelona dia mametraka an'izany fanontaniana zany tsika satria isika tsy mazava isika mila jiro mila lampy izay vao afaka mahita ny zavatra manodidina antsika fa Andriamanitra dia fahazavana naizanaiza misy azy dia mazava ny manodidina azy rehetra naiza naiza ary mahita ny antsipiriany rehetra amin'izay misy azy izy izany fahazavana izany ry havana no nentin'Andriamanitra namorona sy namonjy ary ny filenteny zanak'Israely tao amin'ny fahababoana sy ny fahavelezam-panantenana dia noarin'Andriamanitra ao anatin'ny aizina olona miraparapa ao anatin'ny aizina tsy misy Andriamanitra tsy misy fahazavana ny mpino zao nolazainy Jesosy izaho no fahazavana izao tontolo izao izaho no fahazavana izao tontolo izao izay manatona azy dia mahazo fahazavana lehibe izay tsy milentika mandrakizay ary zany fahazavana Jesosy zany no aposany amin'izay rehetra manatona azy Jesosy tsy mangataka antsika morona fahazavana avy ao anatsika izay tsy ananantsika Jesosy tsy mangataka antsika hamorona fahazavana amboamboarina sy tefitefena avy ao anatsika fa ny fahazavana izay voalaza eto araka ny Isaia 40 dia ilay taratry ny fahazavan'Andriamanitra izay mireflete eo amin'ny fiainantsika ary isika dia mamerina zany fahazavana izany manodidina antsika ny afatra voalohany dia mitsangana olona afaka olona sitrana olona velona olona misy fanantenana olona efa nihaona marina tamin'i Jesosy Kristy no lazainy hoe mitsangana mihazava ny tena dikany hoe mihazava raha ny fiteny fototra no jerena dia mamirapiraty tsy zavatra mbola vao hatomboka akory le fahazavana fa raha ny matoa teny Hebreo dia zavatra efa eo amin'ilay olona efa mazava izy fa tohizo ny famirapiraty anao mba ho hitany rehetra manodidina anao zany fahazavanao izany fahazavana izay ampitany Kristy ho ao amin'ny mino azy izany no ahafantarana fa tena zanak'Andriamanitra marina izy Jesosy no fahazavana izay mitaratra ny mino rehetra ka mampamirapiratra azy ao amin'izay misy ny mino dia tsy maintsy mazava satria mitondra ny fahazavan'i Kristy izy izay mahazo fahazavana dia mamirapiratra sady mitsangana mihetsika ny fivavahana kristianina ry havana dia fivavahana fietsehana mihetsika fifondran-toerana avy amin'ny toerana iray aizina mankao amin'ny fahazavana fifondran-toerana avy ao amin'ny fahotana mankao amin'ny fahadiovana avy ao amin'ny fahalitoana sy ny famelan-kelo izay misy ilay fahazavan'i Kristy dia tafafindra hoy Paul avy ao amin'ny aizina mankao amin'ny fahazavan'ny fanjakan'ny Jesosy Kristy izaho no fahazavana zao tontolo izao ho Jesosy ny afantarana ny fiangonana marina ry havana dia ny fiangonana izay tonga fahazavana eo amin'izay misy azy mamirapiratra ao anatin'ny aizin'ny fahantrana manome hanina izay noana mampitafy izay mitanjaka manome fanantenana izay very fanantenana mamela heloka mihavana tiany namana mamahany gadrany hafa ireo no afantarana fa ao anatin'ilay fiarahamonina ilay fahazavan'i Kristy mitsilo ao anatin'ny aizin'ny fanompoan-tsampy mananatra mampianatra tsy misorona an'izany aizin'ny firenena izany ny fiangonana izay tena fiangonana miaina ao anatin'ny fahazavana dia mijoro mpaminany ny firenena ka mitsangana tahaka ny Isaia-paminany izay mitondra ny afatra mitsangana ry fiangonana ao anatin'ny aizina no misy ny Madagasikara ao anatin'ny aizina no misy ny fiangonana misy aizina manarona ny firenena misy aretina manarona ny firenena misy fahalovana manarona ny firenena lony fitondrana maro ao anatin'ny kolokolo sy ny aizin'ny fajamban'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena ny firenena mety ao anatin'ny fiangonana koa zany aiza ilay fahazavana mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao tonga Jehovah Andriamanitra
tsy tonga izy andeha andringana ny ziona intsony fa tonga hitondra fahazavana. Ary ino mahatonga ny firenena rehetra araka ny voalaza eo amin'ny 9:7 hiazakazaka ho ao ziona hijery an'izany fahazavana izany. Ny fiangonana eto Madagasikara movy tena fahazavana tokoa ny fiangonana. Tena fahazavana zay hiazakazany firenena rehetra manodidina ve i Madagasikara. Ny fifoazana izay najoro eto amin'ny firenentsika mbola mitondra fahazavana ho an'ny fiangonana, mbola mitondra fahazavana ho an'ny firenena, mbola mitondra fahazavana ho amin'ireo mpitondra fiangonana ve ny fifoazana. Mbola fahazavana ve ny fifoazana. Io ny fanontaniana izay mipetraka amintsika rehetra amin'izao fankalazantsika an'izao isan-taona eto Andranoraikitra izao. Raha tonga isika hiakatra eto amin'ny toby, hivavaka, hitalao amin'Andriamanitra, hitomany tsy hibebaka ho an'ny firenena, moa ianao ve fahazavana? Mazava eo manodidina anao ve ianao? Mba tsy ritiny olona ve ny fiainanao ara-panahy, ny fiainanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny mahazanaky ny fifoazana anao, mba tsy ritiny olona ve? Sa tahaka ny aizina mitarika ny maizina ny fiangonana. Ry fiangonana mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy amira pirata ny fiangonana. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy ijoroantsika rehetra mba ho fahazavana eo amin'ny firenena, izay sintona ny firenena sy ny fiangonana avy eo amin'ny aizina fahaverezana. Ny zavatra faharoa ry havana, ny mino dia mitafy ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voalohany teo dia ny mino dia fahazavana ho an'ny hafa. Ny etonay ny mino dia mitafy ny voninahitr'Andriamanitra ary mifandray izy roa. Rehefa fahazavana ianao mamirapiratra ho an'ny hafa, ny fahazavantsika amin'ny mampino antsika dia tsy ho antsika akory fa ho an'ny hafa. Natao amirapiratra ho an'ny hafa isika, ary ao anatin'izany fahazavana mamirapiratra izany no ampitafiny Jehovah'Andriamanitra atsika ny voninahiny. Voninahitra izay mahafatifaty ny olona maro. Ino moa natao hoe voninahitra ry havana? Ny ao amin'ny testamenta taloha dia mamaritra azy. Raha ny teny Hebreo izay nadikantsika hoe voninahitra dia avy amin'ny fototeny anankiray izay midika hoe mavesatra, na tsara tarehy, mamirapiratra, mateo-ty, mate-hijery. Ilazana tanàna anankiray, ohatra fotsiny Jerosalema dia voalaza fa be voninahitra. Jehovah'Andriamanitra dia be voninahitra satria ny famirapiratany sy ny fahatsarany sy ny fahamarinany sy ny fahitsiany dia mampahavesatra azy, misy lanja, misy valeur, ny atao hoe be voninahitra, mavesatra ny tena heviny fototra. Ary izany efa nomezany voninahiny ho an'ny mino zany dia manomboka eo amin'ny fifidianana azy sy ny fiantsoana azy. Antsoina ny olona ho eo aminy, antsony amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny toriteny sy ny fampianarana, amin'ny alalan'ny aretina sy ny zava-tsarotra, amin'ny alalan'ny fahoriana. Antsoin'Andriamanitra ny olona anatona azy. Ary dia rehefa antsony ka mamaly ny antsony dia hamarininy sy dioviny avelan'ny elony, fidiny manokana, ary dia atokany ho azy. Hamasinina no hevitro zany. Atokany ho fananany ho azy. Zavatra sarobidy manana valera manokana eo aminy. Tiany, tahaka ny anak'Andriamasina, arovany mafy. Be voninahitra n'izany ry havana. Izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Asiany fefo manodidina, arovany mafy. Izany olona tiany izany, izany olona mino azy zany. Zanany, fananany, mpanompony, izarany tsiambaratelony. Ny ao amin'ny Amosa, voalazany tsara tamin'ny mpaminany Amosa, hoy izy Jehovah'Andriamanitra tsy mba manao zavatra raha tsy efa nambarany amin'ny mpaminany mpanompony aloha izany. Olona izarany tsiambaratelo, olona akaiky azy, olona tiany maminy, ary io no ampitafiny voninahiny. Io no andikany voninahitra amin'izay.
raha ny voninahitra Jehova no ampitafiny antsika dia milaza izany fa ilay isika ratsy sy maloto sy very izay tsy maty eo ty ratsy tarehy ny amin'ny ara-panahy dia ampitafin'Andriamanitra antsika ny voninahiny sy ny famasina sy ny famirapiratana lasa malala eo i masina lasa tsara teny olona ho hita teny olona ho jerena mamirapiratra ny voninahiny atafiny antsika ny voninahiny lasa tsy hitany olona isika ilay ratsy sy mpanota sy maloto fa ilay Jehova Andriamanitra Jesosy madio fotsy mangatsakatsaka no hitany olona be voninahitra mitory tenysika dia mandresy lahatra olona satria ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao lasa mahita an Jesosy ao amintsika ny olona lasa Jesosy no hitany olona ao amintsika rehefa ampitafin'Andriamanitra antsika ny voninahiny lasa mahita Andriamanitra eo amin'ny meny ary zany no mahatonga ny olona miazakazaka manatona jereo tsara ny tao farimena rehefa mitory teny zany pastora izany rakoto zandry Daniel dia mangorakoraka daholo ny fo rehetra mitomany ny ray trano satria ao amin'ilay voninahitr'Andriamanitra ny fanahy masina mihitsy no mampiteny azy to mahita an Jesosy mitsangana tao amipolopitra ny farimena mihitsy ny olona izay miaino azy atafiny azy ny voninahiny Jesosy mihitsy no hitany olona ary zany no nahatonga Jesosy nilaza hoe takonao ka tsy hita intsony alaiko ianao pastora rakoto zandry Daniela satria takonao tsy hita intsony lasa ianao no hitany olona tsy zakany olona ny voninahitra tsy zakany olona ny voninahitra zay ampitafiny ka marobe ny mpanompon'Andriamanitra no mianjera sy midaraboka amin'izany tsy mahazaka ny voninahitra izay mavesatra ampitafin'Andriamanitra azy lasa izy no misehoseho sy hitany olona lasa ny feony no heniny olona lasa ny endriny sy ny fahaizany no hitany olona io no atao hoe manamavo ny anaran'Andriamanitra manamavo ny anaran Jesosy tsy mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra fa lasa tia voninahitra ny olona lasa mitady voninahitra ny olona mazava ho azy fa satria tia izy satria mitady voninahitra tsy ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy manan'ilay voninahitra Jesosy izy ka mitady voninahitra avy amin'ny olombelona mba hatafiny ny vatany sy ny tenany io no problemanay pastora io no problemantsika mpianatra io no problemany kristiana maro ankehitriny mitady mila voninahitra mirehareha sy mizahozaho mba isehoseho mba hazy voninahitra ny asa zay ampanaoviny Jesosy azy dia lasa hitadiavany voninahitra hitadiavany laza sy hery mba hitiavany olona azy manokana tsy riavana ny voninahitra Jesosy zay nampianariny antsika ny voninahitra Jesosy zay natafiny antsika io no nentiny no fantsiana teo amin'ny azo fijaliana tsy nentiny ny rehareha akory zany ny setrasetra na ny zahozaho fa nentiny niakatra tsikelikely nankao Golgota ka nombona tamin'ny azo fijaliana ny fietreny amin'ny farany ambandrindra nampiakaran'Andriamanitra azy ho be voninahitra indrindra ry mpiasa am-piangonana sao dia adinontsika ry avana fa voninahitr'Andriamanitra no hitafiantsika tandremo entinao mirehareha sy misehoseho sy azoana voninahitra sy fitiavan'olona manokana ny asan'Andriamanitra zay ataonao fa hoentinao mihetry teneno mihitsy Jesosy hoe takony a Jesosy mba tsy ho hita takony a tsy ho hita aoka ianao no ho hita aoka tsy ny feoko no hoeno fa ny feonao Jesosy ampianaro zahay hihetry anome voninahitra anao
mba ianao no isandratra, ianao no hita eo amin'ny fiangonana, hamirapiratra eo amin'ny fiangonana sy ny firenenany Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana. Io no misioana ny fiangonana. Io no asany mino. Io no asako amin'ny maha-pastora sy mpitoro teny aho, ny mampiseho any Kristy, ny mampiakatra sy manandratra ny voninahiny, mba ho hitany rehetra ny fahazavana sy ny hatsara, mba hiazakazaka ny olona rehetra hiakatra ho eo ziona, ho ao amin'ny fiangonana, ho ao amin'ny Kristy. Tsy hiazakazaka hitady pastora ny olona, tsy hiazakazaka hanome voninahitra pastora sy mpiandry izay mahay mitoriteny, mampianatra, mpanasitrana. Tsy izany. Tadio ny nampianariny ireo ray aman-dreny mpifoazana antsika. Tsy nisy tamin'izy ireo riavana nitady arena tamin'izany fanomezam-pahasoavana izay nomena azy zany, fa nampianatra ny zanaky ny fifoazana izy hietry. Matetika izy ireo no milaza, tsy izaho anie ny mpanasitra anie, tsy izaho. Ianareo mandeha mitady aho, tsy izaho no izy fa Jesosy Kristy mivavaha aminy. Ary io no tadiavin'i Jesosy amintsika, ny fahazavany ho hitany hafa. Tsy olona reraka sy maty ao anatin'ny fahazaran-dratsy sy ny fahalotoana fitondran-tenany, fa olona hitafiany Jesosy ny voninahiny feno eo amin'ny fiainany ilay olona. Mino. Ary izany dia tsy ho tanteraka afa-tsy ao anatin'ny fanetrentena lalina. Ilay mpino mihetry ao ambany, manandratra ny Kristy izay feno voninahitra mba ho hitany olona eo amin'ny fiangonana. Ny teboka voalohany te dia ny mino dia fahazavana ho an'ny hafa. Rehefa mahazo ny fahazavana avy amin'ny Kristy tsika dia mamparitaka amin'ny fahazavana manodidina antsika. Ary dia hitan'ny olona ny fiangonana fa fahazavana, manafaka, manasitrana, mamela heloka, mampiavana, manome hanina ny noana. Ny faharoa dia mitafy ny voninahitra Andriamanitra ihany koa ny mino. Ny fiangonana tena ao amin'ny Kristy dia mitafy ny voninahiny ary mihetry ao ambany izy, ao ambany tongotra Kristy mba hisandrata ny voninahitra Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo izay hojerentsika, ny mino dia vavolombelona velona. Mety ho hafahafa ihany zany hoe vavolombelona velona. Satria misy vavolombelona izay nahita maso ny zavatra anankiray, ny seho, saingy efa tsy eo intsony izy. Efa maty, ka tsy afaka ny hijoro hanamarina an'izany intsony. Fa ny fiangonana, amin'ny mahafahazavana azy, amin'ny manitafy ny voninahitra Kristy azy, dia vavolombelona mahita maso, sady vavolombelona mijoro vavolombelona satria mbola velona izy. Zany olona atsangana zany, mitsangana, miazava, tsy olona maty zany, olona velona. Ary ty no fanontaniana faran'izay apetraka amintsika, izay ho tsakotsakontsika rehetra. Lasalasa ny saiko ry havana. Nandritra ny fotoana fohy izay dia nametra-panontaniana be dia be amikasika ny fifoazana. Ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe maninona no teto Madagasikara no nanaovan'i Jesosy ireo asa-pahagagana tamin'ny alalan'ny fifoazana, izay tsy nisy toa azy. Misy karazana fifoazam-panahy maro ny any ivelany na ny eto Madagasikara koa azy. Fa ireo fifoazam-panahy izay nanorina ilay toby lehibe efatra ngeza be izay misy eto Madagasikara, inona no antony? Ary maninona no eto Madagasikara no nanaovana izany? Rehefa ny mba kely takatry ny saiko, rehefa mamaly an'izany dia hoy aho hoe manana ny toerany manokana ny firenentsika sy ny fiangonana eto Madagasikara amin'ny mahafiangonana mpifoazana azy, izay niposahan'ny fahazavan'ny fifoazana, fiposahan'ny famelomana indray ao amin'ny Kristy. Misy anjara sy adidy ho an'ny fiangonana. Hitsangana avy ny fiangonana, hijoro ho vavolombelona velona, hanambara izany. Hitsangana avy ny fiangonana amin'ireo firenena rehetra izay tonga eto Madagasikara. Ny ankamaroan'izy ireo dia hizahan-tany sy hianatra. Inona no ataon'ny Madagasikara amin'ireo firenena izay mifandray aminy? Inona no hafatra
inona no mission izay ataony ziona raha everitsika fa i Madagasikara io ziona zay ambara izay iposahany fahazavana indray ao anatin'izao aiziny sécularisation sy ny mondialisation izay manarona ny firenena rehetra ankehitriny ny tsy finiony olona intsony ny fivavahana ny fialan'ny olona amin'izany hoe mety ho fivavahana izany inona no toerany Madagasikara voalaza foana ilay hoe i Madagasikara dia ho lasa fohy be ny asa fitoriana filazantsara eran'izao tontolo izao engane mba tsy ho tenina faneva fotsiny zany fa tena iaina ny fiangonana rehetra eto Madagasikara tokoa ny afohy be ny fahazavan'ny filazantsara ho an'ny firenena rehetra fa manana andraikitra ngeza be amin'izany ny fiangonana eto Madagasikara ary matoa naoriny Jesosy eto ny fifoazana dia mino aho fa ny andraikitsika voalohany dia ny amohany zany fifoazam-panahy zany ka hitondra ny herin'ny fampibebana sy ny fanafana ho amin'ireo firenena rehetra manodidina azy hivadika ny rasy tahaka ny tao amin'ny Jiosy ihany hivadika ny rasy raha ireo firenena tandrefana no tonga teto Madagasikara nitondra ny fahazavana satria tao anatin'ny aizina isika tamin'izany fotoana izany ny tany amin'ny taonjato faha 7ambinifolo dia ankehitriny dia miverina tsikelikely ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana sy ny fahamafisam-po ireo firenena izay nitory teny tamintsika ary anjarantsika indray ny miverina mankany amin'izy ireo mitondra ny fahazavana ny filazantsara ary antenaiko ry havana sy inoako lalina fa ny fifoazana ny fitaovana hoentin'ny fiangonana manao zany ny fifoazana ny fitaovana hoentin'ny olona mamaritra ny asa izay tokony sy tsy maintsy atao ary rehefa miresaka fifoazana dia Jesosy Kristy no ivo sy mamelona sy mampietsika izany mila velominy fiangonana mila hainy fiangonana mila hainy Madagasikara ny toerana misy azy ao anatin'izany setry ny fifoazana sy fahazavana ho an'ny firenena rehetra azy izany pino fahazavana ho an'ny hafa pino mitafy ny voninahitra Jesosy Kristy pino vavolombelona velona raha mijoro amin'izany ny kristianina raha mijoro amin'ireo teboka telo ireo amin'ny mahavavolombelona azy amin'ny mampihery sy manome voninahitra mba ho hitany rehetra azy dia mino aho fa ho tafajoro amin'ny mahafahazavana zao tontolo izao azy ny fiangonana iara-ivavaka isika rehetra misaotranao izay Jesosy noho ny fitiavanao izay itiavanao ny firenenay Madagasikara izay nosy miavaka tsy mitambatra amin'ny firenena hafa fantatrao Jesosy ny aizina tamin'ity nosinay ity ny aiziny fanompoan-tsampy ny aiziny tsy fahalalana ny ranao ireo misionera maro nitondra ny filazantsara ary ianao mitsy ny tonga teto amin'ny firenenay nanangana mpanompo mpaminany mpisorono vavolombelona marina nitory ny filazantsaranao tamin'ny firenenay nanafaka ny firenenay mazava ny firenenay no azavainao ny firenenay tamin'ny alalan'ny fifoazana sy ny filazantsara izay nentiny misionery ankehitriny Jesosy mametram-panontaniana izay mbola mazava ve ny firenenay mbola mazava ve ny fifoazana eto amin'ny firenenay izay najoronao mbola majoro vavolombelona ve ny fiangonana mbola fahazavana manodidina azy ve ny fiangonana Jesosy mbola manome voninahitra anao ve izahay sa manala baraka ny anaranao sa mpitady voninahitra sy mpanandra-tena sisa ny fiangonanao mangataka aminao zay Jesosy ny hamanginao any Madagasikara manontolo hanasitrananao ny aretina ao amin'izay ny aretina aranofo izay mangeja ny firenena ankehitriny ary indrindra ny aretina ara-panahy izay mamely sy mambabo ny olona rehetra ny ankamaroany malagasy ao amin'ny fanompoana maty amin'ny fanompoan-tsampy ary indrindrandrindra ny fialana tsikelikely amin'ny fiangonana ka manaraka ny
fivavahana hafa. Jesosy takony izay tsy ho hita, fa aoka ianao no ho hita, aoka ny feonao no hoeno fa tsy ny feonay, aoka ny fahazavanao no hamirapiratra eto amin'ny firenenay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.